Ry malalan'Andriamanitra sady voantsy ny masina itomo aminareo ane ny fahalalana tsara n'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy ilay tiantsika amin'ny fitiavana tsy mety levy. Amen. Velim-piderananao zay raha eo amin'ity andro sabotsy 5 febroary 2024 ity zay anomezanao anay indray ny mofinainao anay amin'ny alalan'izao afatra ampitaina amin'ny isa-tokantrano sy ambatan'olo izao. Dia ampanginy ny ferehetra zay tsy avy aminao voka ny teninao no androso be deaibe eo amin'ny fiainanay dia ny teninao raha teo ane anova ny fiainanay sy anoto vatonay ka tonga anay avao sy tona fanavozana amin'ny sehatra rehetra ananany fahavelomana. Dia miteneny ianao tompo fa mangetahitanao ny fananay amin'ny anaranao Jesosy teny tonga nofo naovanay izany vavaka izany. Amen. Ny Hebreo 1:12 andiny 1:12 ka hatramin'ny 12 no anjara mofinaina ho antsika amin'ity andro an'ity. Hebreo 1:12 andiny 1:12 ka hatramin'ny 12 varito zao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nasara azy dia finoana koa no nandraisany hery hanananaka rehefa nitsaja azy izy satria nataony famatoky le efa nanome ny teny fikasana koa dia avy amin'ny anankiray zay efa toy ny maty no ny heviany maro toy ny kintana eny amin'ny lanitra sy toy ny fasika eny amoron-dranomasina zay tsy hita izy. Masino manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Eto amin'ity lahatsoratra masina ity ry havana dia asehon'Andriamanitra antsika amin'ny alalan'izao lahatsoratra masina izao fa ny finoana dia ahavitana zavatra lehibe. Ny finoana dia lazainy eto amin'ity Hebreo 1:12 fa hahazoana sitraka amin'Andriamanitra. Hitantsika izany ery amin'ny andininy faheniny amin'ity Hebreo 1:12 fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao ahazoany sitraka amin'Andriamanitra fa zay manantona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mpampamaly soa zay mazoto mitady azy. Zay manantona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamaly soa zay mazoto mitady azy. Ka raha manantona an'Andriamanitra amin'ny finoana ianao dia mahita fitoerana ten'Andriamanitra, mahasitraka ena ten'Andriamanitra, ataon'Andriamanitra mahita voninahiny sy ny fahalehibiazana. Aseho indray izany tamin'ny alalan'ny Sara. Sara dia nihevitra fa hoe efa toy ny maty ny kibony, izany hoe efa toy ny tsaja azy na menopause tsy afaka miteraka intsony. Kanefa noho ny finoany amin'ny teny fikasana dia nino izy fa azo hery hanananaka. Zay ny voalaza eto finoana no nandraisany hery hanananaka satria nataony famatoky rehefa nanome ny teny fikasana. Andriamanitra dia mahay miazona ny teniny. Andriamanitra dia mahay mahatateraka ny teniny. Efa ny teny izy dia taterahany teny. Andriamanitra dia tsy mitsoka amin'ny zavatra nekeny hoe taterahany, tsy mitsoka amin'ny teny fanekeny izy. Eto dia taterahany tokoa izany satria tonga amin'ny fanisa mikintana eny amin'ny lanitra ny taranaka Sara ary mifanisa amin'ny fasika eny amoron-dranomasina. Tsy hita izy be dia be. Inona moa izany? Olona izay antsoina hoe mino na ny taranaky ny mino. Mila olona mino tahaka izany Andriamanitra aty amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Jesosy Kristy efa niteny io raha ho avy eny amin'irao ny lanitra Kristy moa hita finoana ao amiko sy aminao izy dia zasy ianao ane mba hiteny hoe tompo ao ampitombo ny finoanay. Rasina ila fantatrao fa kely ny finoanao. Na hitanao koa fa tsy manam-pinoana ianao dia teny hoe tompo ao, vonjeo ao amin'ity finoako. Izany nampianaran'i Jesosy sy anao amin'ny soratra anazy. Fa amin'ity andro an'ity aokantsika tsy handeha amin'ny fahitana fa handeha amin'ny finoana. Fa zay manana finoana dia mahasitraka eny an-ten'Andriamanitra ary zay manana finoana tsy matoky ny teniny satria teny fikasana. Atao amin'ny soratra masina ny teny fikasana be dia be 360 000 nisany ahafahantsika miaina tsara sy mamakivaky
ty taona vaovao ty manana inao finoana fa zay mino an Jesosy dia nahoana ny voninahiny ary ny finoana dia tsy mampipetrapoana fa manosika anao hiasa ary mampiasa anao haneho ny voninahitry'Andriamanitra ka afantaranao fa hoe matoky lay manome ny teny fikasana ary tsy mivadika amin'izany izy. Andriamanitra rahateo moa dia Andriamanitra ny fahamarinana. Amen. Tera sy misaotra anao izay raha eo fa nabaribarinao anaindray fa matoky ianao izay manana ny teny fikasana. Tsy mivadika amin'ny teny izay nataonao ianao sy ny teny fanomezan-toky napetraka ao koa ataovy matoky anao ny fonay. Aza vela hisaraka aminao ny fonay fa raha tafasaraka aminao anieny izay dia tsy mahay manao na inona na inona fa raha miaraka aminao kosa izay dia ainao ny mampiseho ny voninahitra ao sy ny fahalabiazanao amin'ny ataonay rehetra. Dia ampahezonay izay amin'ny tontolo andro ity, aza vela andeha reka izay amakivaky tontolo andro ity voaka hiara-dalana aminao satria no manana ny teny fiainana mandrakizay ary izay manaraka anao dia tsy andeha maisina fanafazavana ny dia sitrakai ny ary hivavaka hoe rainay izay nan-danitra masina ny naranao tonga ny fanjakanao ataonay sikaponao dia tany tahaka ny an-danitra menay miny amina sahazo anay mamelany elokay tahaka na melana izay midika taminay izay mitondra anay mifakapana fa manafanay amin'ny ratsy manao fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay. Amen. Tanterahany tompo amintsika anie zao todrano tononona amin'ny naharaizana ka fanamaso zao raiso amin'ny finoana sy fanantenana izany. Mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo izao ndray mifalia aoko fantatry ny olona rehetra amin'ny fandeferanareo mifambiakaiky ny tompo aza manana inona inona voaka ny fivavahana sy ny fonana mba misaorana mietinareo manambara ny fangatanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra ary fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra no fahalalana rehetra iaro ny fonareo sy ny hevitrareo amin'ny Kristy Jesosy. Matoky izay niantso anareo sady izy anona nefa izany. Amen. Voninahitra anio an'Andriamanitra rery any amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.